akoram-bola menanao sy ny akoram-bola fotsinao fa za no tsy to no akoram-bola menanao. Dikan'izay le valeur eritreretinao fa valeur anao. Ary io any daholo aloha, ary io. Dia avy alao soloko ny valeurako. Avy alao soloko ny valeurako. Dia rehefa feno ny valeur an'Andriamanitra ao anatintsika, dia lasa mahay mahazaka ny hafa tsika. Lasa tsy mitsara ny hafa tsontsika. Na dia hitantsika raha hoe tsy mitovy amin'ny fisainantsika, na hitantsika raha hoe diso be mihitsy ilay zavatra lazainy. Dia tena hoe tsy misy jugement anaty ao fa tonga dia izay izany tsy maninona. Ok? Rehefa mahay manao an'izay tsika dia lasa misy firaisapo, misy firaisan-tsaina, misy cohésion, tsy misy fisaratsarana tsony, tsy misy hoe rehefa tonga ny fotoana fivoriana dia retsy jereo tsara ange, retsy anona sy anona sy anona zao miaraka dia ry anona sy anona miaraka. Tsy raha izao ny didiko hozy Jesosy dia mba hifankatiavanareo. Tsisy clan zany ao anaty fankatiavana. Tsy misy clan. Dia raha ohatra koa tsy tafiditra ao anatin'ilay clan ianao dia tsy tokony ho tezitra koa ianao, dia tsy tokony mialina, dia tsy tokony malahelo. Satria izao ny didin' Jesosy dia mba hifankatiavantsika. Fa maninona koa moa izany ianao tsy maintsy miditra any e? Fa maninona koa ianao tsy maintsy inviteny e? Fa maninona koa ianao tsy maintsy? Fa maninona ny tsy maintsy? Fa maninona raha manao? Aza miandro foana. Rehefa ohatra ka rehefa tafiditra tsika amin'ny fifankazarana amin'ny fanamasina dia miadana amin'izay tsika. Dia manomboka rehefa miadana tsika dia rehefa mifankazatra amin'ny fanamasina dia tsy miandry an'iza hanome ninina tsika tsony. Hoe ny olona rehetra tao nataony bisou daholo dia za tsy niorohana. Ny olona rehefa za aloha dia efa hitako mihitsy fa za ohatra ny tsy azo azon'izy io mihitsy ahako. Dia ny maso efa manomboka manao an'izao. Ohatra izany tsy miandry tsony ianao hoe misy olona anankiray ianao tsara fanahy aminao. Raha vao mbola mandroso izao tontolo izao, mandroso ny tany, mbola mandroso ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity, aza manantena olona anao zavatra mahafinaritra anao izany tsony mihitsy. Dia raha izany raha vao mbola tsy miditra ao anatin'ilay sekoly fiarahana fanamasintsika dia ho tezitra foana, dia ho sosotra foana, dia manomboka manao sélection ny olona iarahana. Ty tsy namako, dia enao koa tsy namako, enao koa tsy namako. Ohatra'ilay zazakely ireny hoe tsy namako. Satria tsy nanao izay zavatra nahafinaritra azy. Faharoa, ankoatran'ilay fiombonana amin'ny fanamasina dia izao hoe mila mivavaka ho an'ny hafantsika. Raha ao an-tokantrano ohatra dia ny lehilahy matetika raha vao misy vahiny tonga dia avoaka daholo ny vola. Ndany efa tanoanina dia mananina. Ataovy anankisoa 3 kilao dia vorona anankidimy sao dia tsy ampy antsika. Ilay vehivavy efa manomboka manongo atao ambadika ato. Ilay anina rapitso mbola mananina, tsika mbola anina. Dia rehefa lasa ny vahiny dia raikitra amin'izay hoe enao kosa tokony mba mieritreritra ny tokantranontsika ihany fa enao enao izay indray ianao sy mifanahiana. Ka tsy mananana. Indraindray raha vao tsy ihana dia lasa mitarika disadisa ao tokantrano. Mety misy zavatra ataon'ny zanantsika tena tsy mety amintsika mihitsy. Dia miteny foana dia plus ianao miteny plus nareo miady. Fa ny fahendrena dia aleo amin'izay mangina. Dia indraindray ohatra ny arahana izany ilay zavatra tiany, fa arahanao vavaka ilay zavatra ataonao. Mila vavaka. Vavaka ny manova zavatra dia vavaka manova olona. Ianao tsy afaka hanova an'iza izany mihitsy ianao raha mbola hovaina. Za koa izany, za izany ianao izany. Tsika mbola mila hovaina. Tsika mila mivavaka ohatra hoe misy zavatra miorganize zavatra miaraka amin'ny olona ianao dia misy zavatra tena hitanao mihitsy hoe tena tsy tiako koa izany zavatra ataony izany.
Fa raha ohatra ka tonga dia avadika anao vavaka ilay izy Jesosy mifona dia amboary dia ianao koa ny taizana azy amin'izay sitraponao dia tena mahazo double portion ianao satria sady miova ianao miova ilay olona akaikinao tsy manoto ianao ao anatin'ilay izy. Mila mifampivavaka mihitsy tsika. Misy zavatra tsy mety hitanao amin'ny namanao aleo tsy lany fotoana miresaka be hoe fa inona ilay nitranga inona e. Zao ilay izy, zao azonao. Dia aza miteniteny raha pitso ilay olona miresaka, zao ilay izy fa aza miteniteny aza miteniteny be dia be. Raha misy zavatra tsy anona dia zay ilay izy zao rehefa ohatra ka tsy zakanao ilay izy dia ny tsara kokoa tazominao rery dia mediva amin'ny tenanao ianao fa maninona mbola tezitra, fa maninona mbola mitsara. Jesosy za tsy tia an'izany intsony. Fa raha vao iny fois iny mivoaka amin'ny vavanao dia mampita an'ilay fankalana any am-pon'ny hafa ianao. Ka raha olona mbola tsy mibebaka izy, raha olona mbola voafatotra ny fankalana izy dia mahazo aina ilay fankalana ao anatiny dia lasa amin'izay avinavina parti collectif. Dia andao tsy resaka amin'ny intsony tsika rehetra. Ndao rafesana. Ndao. Hoy Jesosy hoe zao ny didiko dia mba hifankatiavanareo. Fa raha vao mbola tsy mifankatia tsika dia marary piti foana Andriamanitra. Dia tsy karazan'ilay olona tadiavin'Andriamanitra mihitsy mandrakizay ianao. Dia za koa zany. Raha misy zavatra tena hitanao hoe tsy mety nataon'ilay olona, ndana mandohalika dia mivavaka. Fa raha mbola tezitra amin'ilay olona ianao dia mitsara an'ilay olona ianao izay. Dia ambony no Andriamanitra ianao izany satria Andriamanitra rery ny tokony mitsara fa tsy misy olona afaka mitsara an'izany izany. Satria raha avoaka amin'ny écran daholo ny momba anao rehetra na dia momba anahy, mety misy lazaina mihoatra lavitra noho ilay olona tondronao tanana sy tondronao molotra iny. Ianona, tandremo. Zao ozy izy Jesosy ny didiko dia mba hifankatiavanareo. Dia ny tena fitiavana ozy izy Andriamanitra dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Meteza tsika zasy ianao tsika sy nareo. Mba ho fantsona tsara eo am-pelatanan'Andriamanitra. Hanova toetra, hanova fisainana, hanova fijery. Mba tena ilay olona tena mahafaly an'Andriamanitra hoe wow, misy fahazavana ange ao amin'ny HVKL ao Ianona fahazavana. Ny tsy fahazavana manko raha vao tonga amin'ny fahazavana dia rava ny aizina. Izany ny tena marina. Na ohatra n'inona ny aizikitroka, vao misy ilay afokasika kely mipoitra fotsiny dia efa manomboka mahita zavatra ianao. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra, tsy haiko tsy tadidiko aiza fa ozy izy fa Andriamanitra mazava ary tsy misy aizina tena hoe ahoana moa fomba filazany azy. Ny aizina ozy izy tsy mampamaizina azy fa raha vao eo izy dia mazava foana. Dia tsika koa mba aoka ohatran'izany. Rehefa manaiky tsika tena andohalika, manaiky tsika, manaiky omeo ilay safidy. Fa tsy tonga ho azy, tsy mirakila ilay izy. Tsy raha ohatra ka hoe mivavaka ho anao mba hiova ianao, mba handray an' Jesosy, tonga dia miasa amin'ny fanamasina mandray an' Jesosy ilay olona. Fa rehefa avy eo amin'izay, travail personnel amin'izay, ilay ahafahana miditra ao amin'ilay destiné. Dia izay ilay mila ianarantsika izay. Dia ozy izy rehefa mifampivavaka angenareo ao amin'ny Jakoba 5 ao 16. Rehefa mifampivavaka angenareo dia sitrane. Dia andao hifampivavaka fa na ilay olona nanao ny tsy mety na ianao ilay mitsara samy marary. Dia aleo mifampivavaka mba ho sitrantsika. Tsy misy olona tanteraka izany mbola tsisy. Enao vao mijery olona anankiray fotsiny ianao dia indraindray tonga dia misy zavatra be dia be ao anatin'ny sainao, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miantso ny ran'i Jesosy, mangataka amin'ny fanamasina satria mbola tsy tanteraka. Dia alahoery ary homeo an' Jesosy ny safidinao. Avelao izy no tonga harena sarobidy ho anao, valeur anao
dia miombona amin'ny fanamasina miombona. Izany tsy hoe andao tsika iombona amin'ny fanamasina personnel ilay miombona amin'ny fanamasina. Safidinao manokana ilay izy. Fa raha ataontsika izany dia ho faly amintsika Andriamanitra. Dia tsy harary-pity intsony izy. Fa tena hianoka amin'ny fitiavantsika dia ho voninahitra Andriamanitra foana amin'ny fiainantsika. Dia hitsangantsika hivavaka. Jesosy misaotra betsaka. Mankasitraka dia manome voninahitra anao izay Jesosy mbola mampianatra anay foana. Mampianatra anay foana mba handeha mahitsy, handeha marina, handeha mazava, mba hifankatia. Satria izany ny didinao. Tsy safidy ny didinao. Tsy hoe tiako atao ilay izy dia ataoko, dia tsy tiako atao ilay izy dia tsy ataoko. Fa safidy ilay izy. Fa tsy maintsy ilay izy. Raha te ho mpianatra ao zahay, raha te ho sakaizanao zahay, raha te ho zanakao zahay, raha te ho malala anao zahay. Mankasitraka feno zahay fa nomenao ny fanamasina. Ampio izay fanamasina, ampio ny tsirairay avy. Mba tena hoe ho tahita lalina ao anatin'ny fo izany hoe andeha araka ny sitraponao izany. Dia ampio izay mba ho tia vavaka. Tena mifony izay fa izay kamo mivavaka. Pasteur raha tena hoe raha misy mivavaka angamba ato amin'ny HVKL dia pasteur ny tena anisany tena mivavaka. I papa. Fa nefa nisy fotoana naniraka mpanompo ianao ny teny hoe mbola tsy ampy mivavaka ataonao. Jesosy tena ampio izay. Ampio izay mba tena tsy fikitra amin'ity izao tontolo izao ity fa izao tontolo izao mba navesatra anay mahatonga anay kamo mivavaka. Malaina mivavaka. Jesosy aoka ny fanahinao ameno anay dia hitari-dalana anay. Voninahitra dia ho anao rery ihany. Misaotra betsaka Jesosy dia ity journée anay ity Jesosy Kristy Tompo tena journée iarahanay amin'ny fanahinao masina. Misaotra Jesosy. Amen. Tehaka mafitsika indray mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Misaotra an' Jesosy indray tsika ny amin'ity fotoana maraina ity satria Andriamanitra manomana ny tsara rehetra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra afaka hiditra an-tsehatra amin'ny lafiny zavatra rehetra mety lalina tsy azonao hiverina hoe ho vitanao indray andro any fa rehefa miditra an-tsehatra Andriamanitra dia afaka niova ny zavatra rehetra. Andao tsika hivavaka ary manona fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy dia hivavaka tsika andraisantsika ny teny manaraka tompoko. Ray masina tsara indrazay ny an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy reko ny teninao. Vavaka izay Jesosy amin'ity maraina vaovao ity mba mifonay ho tonga tany lonaka ary tena ho fofeny fitiavana anao mba handraisana ny teninao. Handray ny teninao izay Jesosy malala amin'ny fahafenon'ny fanainao masina fa tsy amin'ny fahafenon'ny fahaizanay amin'ny sainay na amin'ny expérience manokana anay Jesosy nitondrahanay ny fiainatokantranonay. Fa mangataka ny fahafenon'ny fanainao masina ihany koa izay Jesosy hanokatra ny fonay mba handraisanay ny teninao Jesosy ampifaliana sy ampitiavana. Aoka ny teny izay ambara eto mba tsisy ho latsaka na tsisy hihoatra Jesosy malala fa izay avy aminao Jesosy malala dia ho tanteraka amin'ny tsirairay avy, ho tanteraka ao anivon'ny tokantranon'ny tsirairay avy Jesosy voninahitra dia ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alléluia. Amen. Mahazo toerana tompoko. Dia mbola manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika tsirairay avy. Andriamanitra tokoa dia mitady olona tia azy. Andriamanitra marari-pity amintsika hozy izy mpanompon'Andriamanitra teo. Andriamanitra tena fitiavana nefa. Rehefa mitoetra amin'Andriamanitra tsika dia mitoetra amin'ny fitiavana. Miandry ny toe-po-panahafa anazy Andriamanitra mba handraisantsika izay andrasa izay ilain'Andriamanitra amintsika. Andao tsika hikatsaka izay hampifaly an'Andriamanitra manomboka izao. Tsy hikatsaka izay mampifaly antsika ao amin'ny tenantsika io. Tsaroa fa ny fitoriana filazantsara voalohany dia tsy aiza fa ao tokantranonao. Tsy hoe ianao ampiasain'Andriamanitra ny ivelany fa Andriamanitra aloha mijery hoe manahoana ny Jerosalema anao. Tena mitoetra marina amin'ilay tenin'Andriamanitra ve ianao? Tena manahaka azy marina ve ianao amin'izay zavatra efa renao sy namangin'Andriamanitra anao? Dia tsy aiza izany fa eo amin'ny tokantranonao aloha izay vao any ivelany. Izay ilay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe ao Jerosalema hozy izy dia any Jodia, dia Samaria
izay vao any am-parany tany. Ka noho izany Andriamanitra dia miandry antsika mba hanahaka azy amin'ny toetra izay ambarany izay ao anatintsika tsinona izany fa mifanahy masina mitondra ilay toetra ao anatintsika ahafahantsika mamoaka azy. Andeontsika tsy hampifaly an'izay ny eo amin'ny nofontsika izany intsony manomboka izao satria mino aho fa ny olona tonga tsirairay avy eto dia efa manana an' Jesosy. Rehefa manana an' Jesosy tsika dia manana mifanahy masina. Rehefa manana mifanahy masina tsika dia afaka tarihan'ny mifanahy masina hamoha ny vokatry ny fanahy. Ireo amin'ny Galatiana 5:2 efa haintsika tena hoe efa napetraka ao anatin'ny fontsika mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany fa Andriamanitra dia mbola mitaky foana mandrakandroany mila manana izany toe-panahy izany tsika ahafahan'Andriamanitra manotrina antsika, ahafahan'Andriamanitra tena hoe mikarakara antsika eo anivon'ny tokantranontsika. Jereo fa ny fiainan'ny zanak'olombelona dia araka ny tenin'Andriamanitra 70 izy na 80 taona dia famindrapon'Andriamanitra sisa. Fa Andriamanitra mandrakizay. Raha te hiaraka amin'Andriamanitra any amin'ilay mandrakizay tsika dia tokony mikatsaka izay mampifaly an'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Mametraka lanja amin'ny prézansa an'Andriamanitra eo anivon'io tokantrano io. Ianao ve ilay olona mila manontany tentsika rehefa ao tokantrano hoe za ve mametraka amin'ny momba? Mbola mametraka ve za hoe za ilay izao ao tokantrano? Sa mametraka ilay prézansa an'Andriamanitra ianao amin'ny fijoroanao anivon'ny tokantrano? Izay ilay tena mpanompon'Andriamanitra teo hoe isika dia tokony ho fahazavana. Rehefa mazava tsika dia miaisitra ny aiziny. Ny antony fahazavana dia izao hoe hanesorana ilay maizina eo anivon'ny tokantrano. Tsy fantako hoe inona ilay zavatra maizina eo anivon'ny tokantranontsika. Tsy haiko hoe vady ve maditra, zanaka ve, tsy fantako, tsy manao izay hoe mampifaly ianao ihany koa hoe tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ny fahitanao azy. Fa rehefa mitoetra amin'ilay fahazavan'Andriamanitra ianao, mitovy amin'ny Jesosy ny toetranao dia izao hoe tsy maninona izay zavatra mitranga eo fa afaka ho leferinao iny dia ilay olona ao anivon'ny tokantranao mitaratra hoe izany ilay Jesosy arahany. Ndraindraiky mahatonga antsika tsarain'ny olona hoe mpivavaka nefa tsy mbola ohatran'izao hoe reny ary tsy mpivavaka nefa tsara fanahy be satria maninona mbola tsy manahaka an'i Jesosy tsika. Mbola tsy manome an'ilay zavatra tena ilain'i Jesosy amintsika tsika. Mbola tsy manao izay mampifaly an'i Jesosy tsika. Ndraindray koa tsika mampifaly an'ny tenantsika ny ataontsika dia lasa tsy ilay mampifaly an'Andriamanitra dia ilay tsika foana mivoaka. Izay ilay hoe voaka indray ny d'origine tamin'ny fotoana iny satria naninona tsy nametraka lanja amin'ny prézansa an'Andriamanitra tsika. Tsy namoha an'ilay vokatry ny fanahintsika. Ny Jaona 2:7 dia manao hoe ary mandalo izy izao fiainana izao sy ny filàna fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Raha te haharitra mandrakizay ao amin'Andriamanitra ianao, raha te haharitra ao anatinao ny vokatry ny fanahy izay efa napetraka ny fanahy masina ao anatinao dia izao hoe mila manao ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Mila maharitra tsika miaraka amin'ny Jesosy. Indraindray tsy mety amintsika daholo ny zavatra ataon'ny olona. Tsy haiko nareo na rehefa manao zavatra ny olona indraindray dia hoe mety aminao foana ny zavatra rehetra. Fa indraindray tsy mety amin'ilay nofontsika. Fa rehefa mitoetra amin'ny fanahy masintsika miaraka amin'ny prézansa an'Andriamanitra sy ny fiombonantsika amin'Andriamanitra dia mivadika mety ilay izy. Tsy mampaninona anao ilay izy na maninona zavatra ataon'ny olona na maninona. Na tsy mankatoa ny teninao ilay olona dia tsy mampaninona anao izany satria Jesosy ny jerenao. Jesosy ny ampifalianao. Jesosy ny tianao dia manao izay zavatra tian'ilay tianao ianao. Dia izao ndao tsika hitoetra mandrakariva amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Nefa tena mitoetra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra tsika jereo fa raha misy olona roa anankiroa mifankatia dia tena mitandrina be an'ilay zavatra tsy tian'ilay olona tiany iny izy. Tsy haiko nareo ohatr'izany tamin'ny vao mifamofo ohatra ny olona anankiroa dia tena hoe mitandrina mihitsy ilay anankiray. Tsaroko ilay vavolombelon'ny papa izay hoe tamin'ny voalohany zareo tamin'ny vao mifamofo dia izy tsy misotro kafe, tsy tia kafe izy fa mama misotro kafe. Dia ozy izy ianao andao hisotro kafe ozy izy mama. Dia mba nisotro izy nefa tsy tian'ilay izy. Dia izao ohatran'izay tsika. Rehefa tena tia an'Andriamanitra ianao dia tsy problème anao izany mamoaka ny vokatry ny fanahy io. Tsy mampanina anao izany mandefitra amin'ny olona mety manao tsy mety aminao. Lasa honenan'iny olona iny ary ianao ndry. Raha mba nafantatra ny fitiavan'Andriamanitra izy dia tsy nanao an'izao.
dia tonga eo amin'ilay toerany mametraka ny toeranao eo amin'ny toeran'i Jesosy ianao hoe manana mason'i Jesosy dia ahoana tokoa moa izany ity olona ity. Dia iza izany mba hijoro amin'ny banga mba hanitsy an'ity olona ity, tsy hoe hanitsy an'ilay olona amin'ny teny fa hanitsy an'ny olona amin'ny toetra hijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny famoazanao vokatry ny fanahy, fahalemem-panahy sy fahononam-po. Ny tsy fahononam-po antsika manko indraindray tena hoe rehefa tena mipetraka loatra ilay nofontsika, ilay ao amin'ny aintsika ilay fahatsapantsika hoe tsy tokony atao an'izany dia lasa tsy mahay mamohana io tsika. Fa eto ny ten'Andriamanitra manao hoe ao amin'ny Matthieu 5:7-7 manao hoe fankatsaolo ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Rehefa tena mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia tsy olana amintsika izay ataony hafa izany. Satria manaraka ho azy ireny, mitaratra anao izy hoe inona tokoa ilay ataon'i Jesosy eto, dia avy eo dia manaraka koa ireny rehetrarehetra ireny. Dia ho hitanao fiovahan'iny olona iny. Tsy ianao tsy niezaka manova an'ilay olona, fa izy mitaratra koa hoe Jesosy kay no tena ilaiko dia afaka niova koa ilay olona izay hoentinao ambavaka iny. Ny olona tsy mandeha araka ny fanahy dia tsy afaka namoaka ny toetran'Andriamanitra izany mihitsy izy, satria tsy manana ny fanetretena izy. Ny olona manana fanetretena dia afaka ny tarihan'Andriamanitra. Izany fanetretena izany dia mifanekenao tsy manohatra ny tenin'Andriamanitra ianao. Izany fanetretena izany dia hoe tsy ianao miondrika anatrehan'ilay situation, tena hoe miankesy an'ilay situation ataon'ilay olona hoe vazavazain'ilay olona ianao dia eo ianao miankesy eo. Tsy izay ilay izy, tsy izay ilay fanetretena, fa ianao manaiky hoe Jesosy teto amin'ity fotoana ity ianao ilay niteny hoe tsy maninona fa tsy fantany izay ataony. Na dia fantatr'ilay olona tsara ary hoe tena mamely ianao izy hoe ataoko an'izao ty, ataoko mahalala ny anarako ty, fa ianao manana fo tahaka an'i Jesosy, manahaka an'i Jesosy, mandefitra ny amin'ny tsirariny noho ny amin'ny fieritreretana an'Andriamanitra. Satria matsiaro ianao fa tian'Andriamanitra ianao, matsiaro ianao fa ny sakrifisy nataon'Andriamanitra ho anao ary heveriko foana izany hoe Jesosy ilay sakrifisy. Ndraindraiky itsika tenenina izany fotsiny eto hoe Jesosy sakrifisy, mahato anao izy. Fa rehefa raha hoe tena niatrika an'izany ianao tahaka ny mpianatra, hoe tena nikapohan'i Jesosy, nalaina le zavatra nikapohana anazy iny dia niongotra ny nofony, tena hoe tena niatrika an'izany ianao dia ho tsapanao izany. Nefa isan'andro tsika tokony mahatsapa an'izany fitiavan'Andriamanitra tsika izany. Hoe inona ny vitan'i Jesosy ho tokony mba manao échange de service izy ny mpanompon'Andriamanitra tsika amin'Andriamanitra. Mahatsapa an'izany hoe efa nanao an'izany ho Andriamanitra dia izaho koa izany inona mba valiko an'Andriamanitra noho ny fitiavana. Dia izao ny olona manana fanetretena izay ho afaka tarihan'Andriamanitra dia tokony anana toe-jaza. Jereo fa ny zaza mora tarihana, zaza mora anarana, zaza mora mandray fampianarana. Tsy hoe zaza ra-panahy hoe tsy ny zaza ra-panahy indray manko hoe rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia ohatran'ny mbola miavinavina izy za tsy hanao an'izany. Fa ny zaza mora tarihana dia olona manana fanetretena, mora tarihan'ny tenin'Andriamanitra, mora mampanaiky ny tenany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Olona manana toe-jaza dia eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra mora mandray fitarihana avy amin'ny fombonany tamin'Andriamanitra. Mora aminy mamoaka vokatry ny fanahy izay ao anatiny. Romana 5:7-8 manao hoe fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Jereo fa Jesosy dia tena nitoetra tamin'ny mazana anarik'Andriamanitra azy mandrakariva izy. Na dia tonga nofo ary izy dia tsy niteny izy efa niova indray izany identitéako fa tsy zanak'Andriamanitra intsony fa zanak'olombelona. Fa tena nametraka ny tena mandrakariva izy hoe zanak'Andriamanitra izy. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romana 5:7-8 hoe fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Rehefa tena tarihan'ny fanan'Andriamanitra ianao tamin'ny alalan'ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia afaka namoaka amin'ny vokatry ny fanahy tahaka an'i Jesosy. Jesosy dia nampandresy ny fanahin'Andriamanitra tao anatiny foana ninona situation ny hatrehany. Dia izao hoe nandresy ny fakapanahy izy. Tao amin'ny Matthieu 4:4 tao Jesosy dia nalainy devoly fanahy.
rehefa mamaky an'io tsika dia teo izy le nalainy devoly fanahy noentin'ny fanahy tany amin'ny efitra dia naseho any zavatra betsaka hoe raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao dia ovay mofo ty vato ty menjera nataony devoly an'izany fa zao naharesy ny fakapanahy Jesosy satria manino nitoetra tamin'ny mahazanak'Andriamanitra azy foana Jesosy. Naharesy ny fakapanahy Jesosy satria nifankazatra tamin'ny mpiomboana mbavaka tamin'Andriamanitra izy. Nanana vavaka matanjaka izy, mahery mivavaka Jesosy, tena tia fiombonana amin'Andriamanitra izy satria nandray le natiora nofo izy dia fantany hoe malemy le nofo fa mila fanampiana izy dia fanampiana avy amin'ny fanahy masina, fanampiana avy amin'Andriamanitra. Ka noho ny rehefa tena hoe nanafiainam-piombonana izy tamin'Andriamanitra dia afaka naresy ny fahakapanahy izy. Noana izy tamin'ny fotoana io tena natsapa izy satria olona Jesosy, tonga olona izy matsapa nitsapanao nge Jesosy e. Indraindray tsika nge mieritreritra an'izany hoe ka izy Jesosy. Za tsy mahavita an'izany. Fa Jesosy tena tonga olona izy, olona 100 isan-jato Jesosy ary Andriamanitra 100 isan-jato izy. Nefa kosa izy raha tonga teto ambony tany izy dia afaka naresy ny fakapanahy. Noho izany rehefa tena mitoetra am-piombonana amin'Andriamanitra tsika dia afaka ny andresy ny fakapanahy ihany koa tsika. Andao tsika tena hitoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Andao tsika tena hameza ilain'Andriamanitra mba hahatonga tsika tena hanahaka an'Andriamanitra. Ny ao amin'ny Matthieu 5:1-7 manao hoe miareta toro mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Mahatonga tsika malemy amin'ny nofo io dia tsy fahananantsika fiombonana matotra amin'Andriamanitra. Ao amin'ny alina manginanao Andriamanitra dia mamangy anao satria misy zavatra hiatrehantsika amin'ny journée. Rehefa alina nge tsika tsisy olona mifamofao be eo amintsika fa afaka hiaino tsara ny feon'Andriamanitra tsika dia manomboka izao tsika andao tsika tena hoe azoto anao an'izany hiaro toro tsika. Marina tsika tsy hoe dia izany foana izany pasitera dia hiaro toro isan'andro izany tenenao fa mba manana fotoana mba hamena an'Andriamanitra hiareta toro sy vavahana satria tsy fantatrao misy fotoana tena tonga amin'ny maraina dia misy ady tampoka izany. Izay ilay teneniko teto tamin'ny latsinainy hoe misy ady tsy nasainao tampoka izany hoe avy aiza ity. Fa rehefa tena efa niomana ianao nampimanin'Andriamanitra amin'ny fonao hoe ianao mitoera amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Misy hery ato anatiny, misy hery ao anatinao. Efa nomeko hery ianao tamin'ny mahazanak'Andriamanitra anao na andraisanao dia afaka ny andresy an'io zavatra situation mety tsy nasainao io ianao amin'ny fotoana anankiray. Dia izao andao tsika manomboka izao hanana fiainam-bavaka matanjaka. Tsy fananantsika fiainam-bavaka matanjaka mahatonga antsika mijerijery ny situation sy mandinika hoe niakatra indray ny vidim-piainana, izany na ninona tato anatin'ity vaovao ity, tena hoe mandray zavatra tsy tokony ho raisintsika. Dia izao hoe androantsika rentsika izany tenin'Andriamanitra izany. Andao hiovitsika hanana fiainam-bavaka matanjaka. Hametraka ny lanjan'Andriamanitra ao anatintsika. Hametraka ny présence an'Andriamanitra ao anatintsika. Jereo fa rehefa tena niatrika ny fakapanahy Jesosy dia niadana ny tao anatin'ny fony. Rehefa manana fiadanana ianao dia afaka mamoaka ny tenin'Andriamanitra ianao amin'ny toetranao eo anivon'ny tokantranonao. Niadana Jesosy dia afaka namoaka ny tenin'Andriamanitra izy tsy ny nofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay avoaka n'Andriamanitra aloka amin'ny vavan'Andriamanitra dia ohatr'izany sasy ianao. Rehefa tena manana fiadanana antsika satria nanana fiombonana tsara ny Jesosy dia afaka mamoaka ny toetran'Andriamanitra tsika. Jesosy dia nafantatra koa hoe rehefa miatrika ady izy dia tsy rery izany izy. Ny indraindray tsika mieritreritra hoe tena rery eto ahoana izany ataoko amin'ity situation ity dia miantso dia izay mikorapaka tsika satria tsy manana le fiadanana ao anatintsika dia lasa indraindray tsika rehefa tonga le problème sy ohatr'izany dia miantso olona tsika hamonjy atsika izao na miantso namantsika ohatr'izany ao anivon'ny tokantrano indraindray dia ny vehivavy moa dia ohatrany hoe tia miresaka ity dia avia zaka iny ataony le vadiko amin'izao indray le zanako aky tena mampalahelo anahy nataony dia izao aky dia izao dia nitatra dia araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe raha ohatra ka tokony hanafaka an'ilay anankiray ianao dia lasa vao may mamatotra an'ilay anankiray. Mety tsy anankiray fa roa mety mitambatra ilay izy satria maninona lasa misy commérage
dia lasa tsy misy zavatra miova akory fa ianao ary vao mahay mivonto fo ianao satria nanino le zavatra ratsy teo indray ny tatarainao dia mame virus ny hafa ianao dia lasa tsisy fanafana fa vao mahay ianao mamatotra ny tokantranonao. Tena mampalahelo anie misy fotoana ny olona ohatry ny hoe tena vady olona mpivady ny olona ray tena ray izany mpivady izany ny ankonanao dia ray aminao koa. Dia indraindray rehefa misy zavatra tsy mety ataon'le ankonana na le vady dia mety any amin'ilay ray aman-dreny indraindray mitaraina le anankiray ohatra dia za ohatran'izao. Dia rehefa avy eo nefa tsy tian'ilay ray aman-dreny le vady lasa ohatry ny hoe manana fahakalana le vadinao. Dia nefa rehefa avy eo anao malahelo le vadinao ihany satria nanino ianao ihany ange ny tatarainao tany. Dia manomboka izao tsika raha te hitantara zavatra tsika dia ndao mitantara any amin'i Jesosy tsika. Andao tena hoe tsy Jesosy ange olona anankiray tena tsotra Jesosy. Afaka iresahanao ny zavatra rehetrarehetra Jesosy, izay zavatra tsy zakanao, izay zavatra mampifaly anao koa afaka zairanao an' Jesosy. Jesosy mahalala anao, micomprendre anao Jesosy fa aza miteny an'izany hoe ka izy Jesosy zanak'Andriamanitra izany. Fa fantany tsara ny situation misy anao eo, fantany tsara ny fahalemenao, fantany tsara ny zavatra tianao ary fantany tsara ny hitondrana ny fiainanao. Ny situation anankiray indraindray mety heverintsika hoe mety tsy mety aminao fa mety rehefa ekenao ilay izy satria fantatrao hoe Andriamanitra tena tianao ho volavolaina mba hahatonga anao hanahaka anazy tonga eo amin'ilay fantanterahana satria misy mandrakizay izay endrasantsika. Dia ny olona tanteraka no afaka ho any amin'i Jesosy. Ny olona tanteraka ny afaka ny hamme hamoditra ny aminy amin'i Jesosy. Ny olona tanteraka ny afaka iaino tsara ny sitrapon'Andriamanitra sy hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maninontsika na mbola tsy tanteraka ary amin'izao fa eny andalam-pahatanterantsika amin'ny lalany reny tenin'Andriamanitra sy famangin'Andriamanitra tsika reny. Ny Joba 2:9-1 manao hoe mifankazara mitsotoa ianao izy dia hiadana. Izany no hahatongavany soa aminao. Rehefa tena mifankazatra amin'Andriamanitra tsika dia manana fiadanantsika. Ary rehefa manana fiadanantsika dia afaka niova ny zavatra rehetra. Afaka niova ilay zavatra tsy tianao iny lasa hoe makamamianao iny. Le olona mety nandratra anao iny afaka vitanao manao soa azy ihany koa rehefa tena manana fifankazarana amin'Andriamanitra ianao. Amen. Jesosy dia tena tiantsika Jesosy. Jesosy tena tiantsika hitoetra amin'ny mahazanaka antsika, ho feno fitarihan'ny fanahy masina. Tiantsika tena hanana toetrany, tena hanahaka azy, hitovy aminy. Izay ilay ny teny mpanompon'Andriamanitra nisy fampianarana teto hoe rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao, rehefa tonga eo amin'ny raolanitra ianao dia izao hoe jereva ny fasinao tena manahaka an' Jesosy ve ianao? Tena mitovy amin'ny endriky Jesosy ve ianao? Izay vao mivola ilay varavarana. Mahatonga ilay varavarana tsy mivondra indray tsy manana ny endriky Jesosy tsika. Io endrika io ilay very tao Edena. Io endrika io ilay very tao Edena nefa afaka ny nofijen'Andriamanitra indray tamin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo indray. Ka manomboka izao tsika andao tsika tena hitoetra, hanahaka an'Andriamanitra, hamono vokatry ny fanahy, hametraka lanja ny prezensa an'Andriamanitra. Tena hoe hametraka lanja ny fanahy masina izay efa atao anatintsika ka hamoazantsika ireo vokatry ny fanahy, fitiavana voalohany indrindra, fifaliana sy fiadanana, ary eo manaraka ho azy dia afaka niova ny zavatra rehetra, afaka nilamina ny tokantranonao, afaka no tonga endry ny zanakao, afaka na ianao ary dia mahazo aina am-piadananao anivon'ny tokantranonao satria manana an' Jesosy maro toerana ny fanahy masina ao anatinao amin'ny alalan'ny fiombonanao amin'i Jesosy. Ndao tsika hivavaka. Saotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny famangina antsika, mety efa tenintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Mety efa tena hoe hainao izany tenin'Andriamanitra izany. Fa matoa izany tenin'Andriamanitra izany tonga aminao androany dia mbola mamerina mampatsiahy anao Andriamanitra hoe tena Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilaintsika amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanahy masina antsika no ahafahantsika mamoaka ny toetran'Andriamanitra eo anivon'ny tokantranontsika. Dia ndao tsika hivavaka tompoko. Ray masina tsara indray an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Feno fankasitrahana anao izay. Misaotra anao izay fa tena tianay tokoa ianao.
tena malahelo tokoa ianao rehefa malahelo izay Jesosy, tena tsapanay izany. Nefa indraindray izay Jesosy ny alahelonay dia eo amin'ny nofinay dia malahelo koa ianao satria tsy mandeha araka ny fitarian'ny fanainao masina izay. Jesosy fonanay aminao ireo andro lasa rehetrarehetra, tsy nanaovanay ny sitraponao, tsy nametrahanay lanja ny fisianao, ary tsy namezanay ilay toe-jaza afaka mora tarian'ny fanainao masina. Androany ianao mamangy anay indray Jesosy hoe mila manana fiombonana matotra aminao izay, mila mametraka lanja ny fisianao izay, mila tia vavaka izay, tia fiombonana aminao izay, mila tena hoe mame lanja ilay fitiavanao Jesosy malala ilay namonjenao anay teo ambony hazo fijaliana. Makasitraka indrindra Jesosy satria ianao ilay Andriamanitra tsy mahafoy anay, ilay matoky eo amin'ny fiainanay, ilay miaritra noho ny aminay. Makasitraka Jesosy malalo satria fantatray Jesosy fa afaka ny ampanaiky ny ao anatin'ny fonay izay mba ho tarian'ny fanainao masina. Dera sy mame voninahitra anao izay dia raha mbola hisy mpanompon'Andriamanitra eto, raha mbola tonga eto ny mpanompon'Andriamanitra hanambara ny zava-miafina ao anatin'ny fonao dia aoka ny fonay tsy avonavona fa tena handray ny teninao Jesosy malalo amin'ny tena fofeny fitiavana anao. Dia raiko mandrakizay ny anaranao raha eo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aleluia, amen. Dao tsika tehaka mafy andraisantsika ny tenin'Andriamanitra manaraka. Aleluia. Tahiny Jesosy daholo tompoko. Zavatra fohy ny zaraiko mitady olona mahitsy sy marin'Andriamanitra mijoro eo amin'ny banga. Amen. Ozy izy ny Jeremia ao amin'ny Jeremia 5:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Mivezivezeny an-dalamben'i Jerosalema ianareo, ka izaho sy fantaro ary tadiavao kalalahana, fa raha mba misy olona hitanareo izay manao ny mahitsy sy marina sy mitady ny hitsiny, dia avelako ny eloko Jerosalema. Ezekiela 2:2-7. Ary nitady olona teo aminy aho, anao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako, hifona ho an-tany mba tsy handravako azy, kanto tsy nahita. Ezekiela 3:7-5. Tsy niakatra hoe ho amin'ny banga ianareo sady tsy nanao manda iarovana ny taranak'Israely mba hifaharany amin'ny ady amin'ny andron'i Jehova. Ary farany tantara faharoa 7:7-4 manao hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hasitrana ny taniny. Fantatrao ve fa na inona mety tranga misy manomboka eo amin'ny ankohonanao zany, na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena, ka misy olona iray vonina mijoro amin'ny rariny sy ny hitsiny, feno fiombonana amin'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra, dia tena hoe misy fanantenana eo amin'izany ankohonan'Andriamanitra zany. Efa voatory hatramin'ny maraina hoe misy anankiray mijoro ho jiro sy fanasina, dia misy fanantenana. Tady an'izay olona izay Andriamanitra, fa maninona izy ny tsy mety mahita? Maninona ny olona no moramora kokoa aminy mitsikera? Maninona ny olona no moramora kokoa aminy bitsibitsika? Fa maninona ny olona ny tsy liana ny hijoro ao amin'ilay position tian'Andriamanitra hijoroana, dia mijoro eo amin'ny banga mivavaka ho an'ny fahalemeny hafa. Tady an'izay olona izay Andriamanitra. Militsika misafidy ho tonga olona tadiavin'Andriamanitra mba afaka nijoro eo amin'ny banga,
hivavaka sy hifona ho an'ny ankonantsika, ho an'ny mpiarabelona amintsika, ho an'ny firenentsika. Dia tsy maintsy raha teo izay tsika dia tsy maintsy hoe olo ny fiombonana amin'Andriamanitra satria raha tafasaraka amin'Andriamanitra tsika dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha ohatra ka tonga eto ianao tena miangavy ianao aza hoe zatra tonga eto fotsiny fa raiso ilay tenin'Andriamanitra dia ampiaro ilay tenin'Andriamanitra dia hiaino fa tsy maintsy mahavokatra. Dia fitiniko be ilay izy nisy lehilahy anankiroa ao amin'ny Soratra Masina tena hoe nijoro teo amin'ny bangy izy dia nahatonga famonjena teo amin'ny ankonana. Ao amin'ny testamenta vaovao dia le mpiandry fonja nanontany apôstôly hoe inona no ataoko hozy izy mba ho vonjena dia hozy izy ny apôstôly hoe minoa an' Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Fantatrao ve ianao mety hoe fantsona tonga n'io ankonanao io voavonjy fa mijoro fotsiny eo amin'izay takian'Andriamanitra. Maninona tsika no tsy mety mijoro manao ny parantsika fa maninona tsika no mitsabaka any amin'izay tsy hatsika. Indraindray tsika te hiditra tsehatra hanery ny ankonantsika hiditra ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Tiatsika hoe adresentsika amin'ny fombantsika amin'ny manome morala, manome teny mahery fa maninona tsika tsy manao izay takian'Andriamanitra. Fantatrao inona ny takian'Andriamanitra? Ianao tonga olona araka ny fony sy tadiavina dia ianao mitondra mbavaka an'izay olona mila hoentina mbavaka. Raha mijery tsika any Abrahama, afaka jerenao amin'ny Genesisy toko 17 angambany izay, tsy vakiako ilay izy satria fitiniko kely. I Abrahama ni-intercéder ho an'ny Sodoma sy Gomora. Dia izao alohan'ny intercéder izy aloha dia voasoratra fa lehilahy mahitsy Abrahama ary sakaizan'Andriamanitra izy. Fantatrao ny olona rehetra afaka miantso an'Andriamanitra fa vitsy ny sakaizan'Andriamanitra. Tsika rehetra rehefa mandray an'i Jesosy dia zanak'Andriamanitra fa ilay tena zanak'Andriamanitra ve ianao? Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zanak'Andriamanitra dia izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra. Moa ve ianao ilay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra? Moa ve za ilay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra? Fa raha tena ilay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra, ninona angatahako amin'Andriamanitra dia ataony izany. I Abrahama hoe sakaizan'Andriamanitra dia izao ny sakaizan'Andriamanitra izany hizaran'Andriamanitra ny ao am-pony. Dia miteny Andriamanitra hoe raha handravan'ny Sodoma sy Gomora hozy izy dia aleo hiresaka amin'ny Abrahama sakaizako. Dia teo Abrahama nijoro ni-intercéder ho an'ny Sodoma sy Gomora. Raha mahita olona 50 marina ve ianao dia andringana. Niady varotra teo Abrahama, niady varotra tamin'Andriamanitra ka hatramin'ny folo fa tsy nisy ilay izy. Fa fantatr'Andriamanitra nefany fa izao sarobidy loatra ao am-pony Abrahama Lota izay ankonan'i Abrahama satria zanadrahalany taizany. Dia izao i Lota ilay sarobidy amin'Andriamanitra nesoriny tao amin'ny Sodoma sy Gomora fa ny destiné an'ny Sodoma sy Gomora dia hoe ho levina ihany. Fantatrao no lehilahy anankiray izay mahitsy sy marina sady sakaizan'Andriamanitra dia izao ny ankonana tsy levina tao Sodoma sy Gomora fa nendahan'Andriamanitra tao. Raha hiresaka koa tsika ho an'ny Mosesy dia izao Mosesy le nitondra ny zanak'Israely nivoaka ny Egypta. Fa izao Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely foana, fony zanak'Israely tsy voasarika nanao Andriamanitra omby lahy volamena. Fa tamin'ny fotoana zareo hoe nanompo sampy dia izao niteny Andriamanitra hoe
ahingako daholo ny zanak'Israely rehetra fa ianao no atsangako ananganako génération vaovao. Mosesy ozy izy Andriamanitra hoe lehilahy akaky ny fony kosa satria izao rehefa miresaka aminy aho ozy izy dia miresaka amin'ny fanatrika. Dia izao ny intercéder indray Mosesy niteny indray izy raha ohatra ka tsy raha ho aringanao ireo olona ireo tena coupable le olona, tena nanompo sampy le olona. Fa ozy izy Mosesy raha ho aringanao izy dia vonoy amin'ny bokinao ny anarako. Hainao ve izany fitiavanao anatin'ny olona izany nefa olona tahaka anao ihany. Dia izao nijoro Mosesy. Tsika aleotsika tsy lany andro. Tsy lany andro amin'ny fitsikirana. Tsy lany andro manao otro-po. Tsy lany andro ohatrany hoe mamerimberina foana ny erreur ny sasany. Fa andaotsika mba honena. Andaotsika mba hifona. Andaotsika tena mba hangataka famindrapoan'Andriamanitra. Fa fantatrao rehefa olona araka ny fon'Andriamanitra ianao dia ataon'Andriamanitra izay iriny fonao. Amen. Ohatrany hoe Mosesy izao tesitra loatra Andriamanitra no nanangana ny zanak'Israely an'ilay Andriamanitra volamena dia niteny Andriamanitra hoe za tsy araka aminareo ozy izy fa anjely no hitondra anareo any tany Kanana. Dia Mosesy tsy nety zay tsy handeha raha tsy miaraka aminay ianao. Hitanao indraindray tsika indraindray rehefa tsy miambina rehefa entiny ity nofo ity dia peu importe le moyen fa any Kanana no tiako aleha dia andeha hoany. Azonareo ohatrany hoe na iklandy ary dia tsy maninona e. Ohatran'izay le izy satria izay no ilain'ny nofoko. Fa ny olona na hijanona eto anefitra ary tsika eto amin'ny désert ary tsika Jesosy fa eo ianao dia tsy maninona eto tsika izany. Aoka ho sarobidy aminao ny fanatrehan'Andriamanitra naiza hitondrany anao. Aoka tsika tena hiady amin'Andriamanitra mihitsy hoe ianao mihitsy no ilaiko fa raha tsy miaraka amiko ianao dia eto tsika izany. Amen. Dia izao mba iarahan'Andriamanitra mba hisy an'ilay assurance hoe miaraka aminao Andriamanitra dia ahoana ozy izy Jesosy. Za manao izay sitra izy eto amiko mandrakariva ozy izy satria za manao izay sitrany. Atao fotsiny ilay sitrapon'Andriamanitra. Dia izao eo aminao Andriamanitra. Dia rehefa eo aminao foana Andriamanitra angatao izay tianao na inona fa ho ataony izany. Rehefa nitenen'i Mosesy an'izay Andriamanitra dia izao nanaiky Andriamanitra hiaraka amin'ny zanak'Israely indray noho i Mosesy. Amen. Dia izao nisy zavatra ka tena hoe incroyable nangatahany Mosesy tamin'Andriamanitra hoe ampahitao ny voninahitra ao dia ahitanao ako. Zavatra tsy azo atao izany. Fa noho izy araka ny fon'Andriamanitra amin'ny Exode 33 izay. Noho izy araka ny fon'Andriamanitra dia ozy izy Andriamanitra hoe ho atao kokoa izany. Fa ianao ozy izy Andriamanitra. Ianao ozy izy Andriamanitra. Tsy ahita ny tavako fa kosa ny ahita ny voko. Ahita ny ao aorianako. Fa afeniko ianao ao amin'ny aram-bato. Hitanao iza le aram-bato? Iza le vato? Jesosy le izy. Ozy izy Jesosy tomoera amiko anareo. Ka isitsika kely ange izay dia amarana. Ao amin'ny Jaona toko 5:20 andiny 4 ka hatramin'ny 5 dia avy eo vakitsika ny 5:7 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izao aminy dia mamoho be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be
ka ho tonga mpianatra ianareo. Amen. Azonao ve zany tomoeka tsara eo amin'i Jesosy, ataovy ny sitrapony, dia ho tahaka ny Mosesitsika, ahita ny voninahitran'Andriamanitra mandalo. Hitanao io ankonanao io, manana fanantenana. Za koa mba manana materia, fa tsy lefina kory ny fanantenako. Fantatro fa ilay Andriamanitra tsy hamitaka zany, ary mahatoky sy marina izy, ary izay no isisiako foana hoe bebe kokoa eo aminao foana Andriamanitra, anao izay tianao, anao izay akamaminao, ary mitondra mbavaka fa tsy manome tsintsony, satria fantatro fa ren'Andriamanitra ny vavako, ary amaly ahy izy, dia tahaka izany koa no amaliana anao. Zao ndao hitoetra fotsiny ao amin'izay tian'Andriamanitra hitoerantsika, fa tsy hamitaka anao ny Andriamanitra ao. Ary ho avy ny andro, ho avy Jesosy, dia reontsika mianakavy ho eo amin'ny rahona lanitra. Dia hivavaka tsika dia handray ny mpanompon'Andriamanitra. Jesosy mankasitraka feno anao izay, satria tsy sarotra anke Jesosy miaraka aminao fa rehefa manapa-kevitra izay ny tena hoe andeha amin'ny fitarihanao, dia mety ny zavatra rehetra. Jesosy mangataka amin'izao ora sy fotoana izao, mba tsy ho vesatra ho anay ny anao ny sitraponao, fa tena hoe ho fifalianay, ary izay mety ho olana ao aminay, Jesosy malala tsy olana izany rehefa miaraka aminay ianao. Fanatrehanao no ilainay, ianao mihitsy Jesosy no ilainay. Dia mankasitraka feno anao izay Jesosy, ampio izay mba tena ho mpijoro eo amin'ny banga, tena hoe anana masoandra, tsy manana fitsarana eo amin'ny saina, manana fo madio, mba ho tonga fantsona tsara Jesosy malala, tonga ny hafa ho voavonjy. Dia terainay mandrakizay Jesosy eo ny anaranao. Amen. Tehakantsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Sotran'Andriamanitra tsika ny amin'ny fitiavany ny amin'ny teniny, tanteraka ny fanatritsika, ary manaraka izany ny fotoanantsika ny amin'ny fotoanantsika amin'ny zoma hariva sy ny sabotsy maraina. Mino fa tsy Andriamanitra sy ny tahita-piombonana amin'Andriamanitra no manosika anao, ary ny fitaomany fanahy no mitarika anao ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, andreny teniny sy hitombo amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Fototry ny zavatra rehetra dia fitiavana. Nanao amin'ny Galatiana toko 5:22 ara dia fitiavana voalohany eo, izay vao mandeha ny vokatra rehetra. Fitiavana na Jesosy ary kay nanana retina reto, fantatrareo ve? Narary fity izy. Raha teo aminao izy tsy nanana retina, fa narary fity izy, fa enao ny solution, hampanjaka ny fitiavany. Enao ny fanasitranany, hampanjaka ny fitiavany. Amen. Nanana olana koa izy. Fa ny olany itsika tsy miverina aminy, tsy mitodika aminy, sy miombona aminy. Fa ianao ny vahaolany, hitodika aminy ianao, angetahita-piombonana aminy ianao. Amen. Ndao tsika hitsangana ary dia raisy ny tsodrano izay ambara amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoza ao anareo. Amen. Tain'i Jesosy daholo tompoko.